Tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabanantsika tsirairay avy izay tratran'izao fotoanan'io izao dia faly mahita antsika eto amin'ity an'io ity ny fiadanan'ny tompony ho antsika tsirairay avy. Alleloia. Dia matoky sy mino ary havana malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra izay tonga eto amin'ity androany ity. Miarahaba antsika tsirairay avy izay efa tafiditra eto amin'izao fotoana izao ianabavy no tafiditra teto voalohany raha latojo tahiny Jesosy ranabavy Rodine hitody Raonisoa Erika Raka Rodine Marie Mioraka Miontso Sabrina Asina Ranay Varson Felina Rakoto Tahiry Mario Njara Lily Marie Jo Aimé Manambotso Berthe Sava fifaliana vita tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra ranabavy aina sy rahalatojo moa sy rahalahy Mario matetika ray amin'ireo ny tafiditra eto voalohany alleloia nenena tonga dia baibainy nataony voalohany baibay amin'ny tojo angamba izany. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra Jotina tafita soa miarahaba antsika rehetrarehetra faly be mahita anareo androany ary matoky fa hifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia za teteny aminao androany fa ninona mety zavatra lalovanao ny zavatra mahafinaritra dia izao mandalo zavatra mafy foana tsika ny tontolo andro matetika indraindray fa ny zavatra mahafinaritra dia izao tsy maintsy farana amin'ny fampahirezana ity fiainanao ity, tsy maintsy mahery ianao tapitra ho andro io andeha hatory ianao olona mahery hiatrika ny rampitsoka. Dia makasitraka antsika rehetra izay tonga eto anabavy Soameva anabavy Ary Haid Tina Rakoto Arzaka tahiny Tompo hiaraka eto tsika anatin'ny adin'iray sasany latsaka. Dia matoky fa tsy taka nidirinao teto ny voanao eto raha androany anao vao tonga eto dia tonga soa ianao ary faly izay miaraka aminao ary matoky sy mino fa handray fampahirezana ianao eto amin'ity androany ity. Ka dia samita in'Andriamanitra ary milo ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka tsika ho an'ny fandarana hitondram-bavaka ny fandarantsika ka ho ampandrosoantsika ny anabavintsika lova soa avy any Koweity izy no hivavaka ho an'ny fandarana. Tahiny Tompo ranabavy lova soa. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary manonona fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra hiara hivavaka ary tsika fanomboana fotoana. Rainay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay. Mbola misaotra anao indray izay satria binonao ka tonga eto amin'izao fotoana maminay izao. Misaotra Tompo satria ianao Jesosy niany fiainanay nandritra ny tontolo andro ka mbola natoy izao anay. Ny fampiamonao Jesosy tsy mbola nalandritra anay ka tonga eto izay Jesosy andeha hamevinahitra anao, hiantro anao, hifanome fotoana aminao amin'izao fotoana izao. Manatrefy ianao an'izao fotoana izay ide-antsoina ianao izao Jesosy izay ataonay ho fanomezana voninahitra inaranao izao dia tena feno mifanatrehanao. Dia vangio ny mba tanonina amin'ity androany ity Jesosy meo hery, meo teny mahavelona indray Jesosy ary tsy ohatra ny voanay eto ny idiranay teto voanay fa tena nampihery anay ianao ampahery ny reraka ianao androany dia tezy atao androany Jesosy dia ho balsama amina sitrana ny tsirairay. Jesosy malala mangataka anao mihitsy tena feno fampianao ary tsahy ao anatinay fananao masina androany ianao maso fananay amin'ny fifantohana teto Jesosy amin'izao fifandarana izao dia tena misalvady teto Jesosy satria izao fandarana izao dia tena anovozanay solika, anovozanay hery, hitehirizay ny atonganay ahafana foana ary anovozanay ny hery sy ny tanjaka malaky mba tena etianay ny fahaizana. Dia mitenena aminay indray Jesosy fa botiana anao izay dia vinsata dia fatoranay amin'ny rahanao tsy ambiana tsy anapahitana dia tahinao manokana ny connexion amin'ny fitaovana rehetra dia nay ampiasaina amin'izao dia raha fampiranao mahery Jesosy atsisy anelingela dia fifantohanay tena hifantatra. Eny tompoko somary lasa kely nga connexion anabavintsika dia hisaorana azy fa na dia misy fotoana ary ratsiratsy ny connexion dia mbola niezaka ihany izy nanao misy fotoana moa tsara be io connexion io dia misy fotoana somary ratsy dia tsy fanomezantsiny akory izany fa rehefa ny fandraisana anjara zava-dehibe ary hitan'Andriamanitra ny etahitantsika tsirairay avy.
iama tiriralibenja angela io zafady anjasika patitsy tain'andriamanitra tsika rehetrarehetra zay no hoe lary fa andalohatsika miloha nidiran'ny ten'andriamanitra mianapavitsika rahalahntsika jonatana nitondra ten'andriamanitra eto androany a alleloia de andalohatsika ienohira atolotra atsika mpitiavana petery ty mety misy amintsika mandalo olana ady a misy fotoantsika ohatrany tsy afaka amin'ny lalany mihitsy raha tsinikely fa ohatra somary misy mahelingelina kely misy fotoantsika anatin'ny tontolo androtsika io a tena reraka ny zavatra mahafinaritra de zao misy an'ireny hitanareo ry havana reny fiara mandeha herinaratra reny am'izao fotoana zao be tabe zao ny voiture électrique de izy io a manana ny autonomiany zany hoe mahavita 200 kilometatra de lany ny courant anatiny na mahavita 500 kilometatra na mahavita 700 kilometatra na ohatra zany arakarak'ilay tomobile misy moa mahavita 20 kilometatra zany hoe chargenao iny maraina de amin'ny hariva indray iny a mandeha am'izay toeran'izay anao a de tsy maintsy mitady chargena indray anao zay vao mandeha fa ny zavatra mahafinaritra amin'izy ireny de zao reny fiara électrique reny de zao tsy hoe raha tena 20 kilometatra ny tokony vitan'iny nandeha ataontsika hoe 200 kilometatra de vao 200 kilometatra de maty tanteraka de mijanona na iny ampovoanina autoroute ary tsy zay fa rehefa 200 kilometatra izy vitany a satria zay ny autonomiany de mbola misy an'ilay atao ohatrany hoe courant kely fanampiny a ohatrany hoe réserve mbola mahavita anao 30 kilometatra na arakarak'izay nanaovan'ny mpanamboatra azy ahafahanao iny 30 kilometatra iny a mandeha mitady am'izay toerana ahafahanao misarge de zao ry havana malala isika alleloia misy fotoantsika reraka ary ny zavatra tena mahafinaritra na zay koa ary mba finaritra am'izao fandarana zao misy fotoana anao anatin'ny tontolo andro tena mety mandalo olana mety mandalo ady vao manomboka ny après midi tena reraka amy 5 amin'ny eny anao tena resy mihitsy anao hoe ahoany ty fa zao le ambony kely iny a ataontsika zay atongavana izy atongavantsika eo tongotry ny tompo alleloia anisan'izao fandarana zao tsy hoe eto rery akory fa anisany mampahery izao fandarana zao satria mizara ten'andriamanitra de le ambony kely iny zany a iny izy rehefa mandeha en mode sécurité ohatra fomba filaza azy na efa en mode efa réserve sisa ny andehananao e mety tsy de afaka mandeha mafy ny fiara iny fa mahatonga any am'izay toerana tokony hitadiavanao za teteny aminao androany a fa ianao io a araroty raha ohatra ianao mandalo olana mandalo ady ka raha sendra androany ianao vao mijery de tonga de mahita an'izao fandarana zao de mijanona tsy de tsy hita fampahirezana hafa tsony fa mety efa matory ny olona fa eto manomboka amin'ny 6 sasany hatramin'ny 1 tsika miaraka eto ifampahery ninona nataontsika eto de ifampaherezantsika ry havana malala halleloia tena ifampahery tsika androany fa maherezy ianao tonga eto ianao mety misy tsika efa tena hiditra am'izay mihitsy moa tsika rehefa avy eo fa zao raha ohatra tsy afaka ianao a de aza mataotra fa nasiany jesosy ny tanany jesosy efa aorianantsika eo le lany ny charge rehetrarehetra iny misy tanana am'izay manosika atsika araky tirity mihitsy hoe jesosy a ndreto ny olonao raha tsy afaka jesosy de zao atoseho jerijereo jesosy a de ataontsika zany io zany ho vonahitr'andriamanitra manantona ny tokony ataonao halleloia kely finoana jesosy a mila hery zay jesosy halleloia mamafy hevitra raha tozy fiakarana jesosy mety tsy ho afaka
Erikereo ihany Jesosy any. Tazatazany Jesosy any. Mamaky hevitritsika ry havana malala. Mety solafaky tsika. Raha tojo fiakarana ianao mety ozy ianao hoe tsy afaka Jesosy any. Terenitsika androany erikereo Jesosy any. Erikereo fa mbola malefaka. Tazatazany Jesosy any. Toany Jesosy any. Asendra lavo Jesosy any. Atsangano zay Jesosy any. Mamaky hevitra. Raha tojo fiakarana Jesosy any. Erikereo ihany Jesosy any. Tazatazany ihany Jesosy any. Eny Jesosy any. Mety misy solafaka mihitsy atao amin'izao fotoana zao. Mety misy olona miaka-piakarana eto a. Jesosy any erikerika hijery anao ry havana nefa ny tanany isy itonanao a. Eny ry havana malala. Alleloia. Atsirevaka ny anam-pahaviana mihitsy ny irina. Tanaty fivadikana iny ny teneny misy tamin'izany izy vao hitanay voalohany a. Tonga tany taty amin'ny toerana misy anay izy tamin'izany efa izy avy any Allemagne tamin'izany. Anatrika fivadikanina. Havereny zay izy zay pasitera hozy izy. Naverina ho anazy mihitsy zay izy zay a. Tena mampahery zay izy zay a. Rehefa mandalondalo ady dia enoy zany izy zany. Fa tena Jesosy ry havana. Tsika afaka solafaka tsika raha mandalo tanevitra. Olombelona tsika. Olombelona tsika. Fa ny zavatra tena zava-dehibe dia ianao ilay solafaka fa tafarina. Zay ny tena zava-dehibe. Ary misy fotoana ary tsika mitady tsy ho tonga antsika mihitsy io lalana io. Fa za mampiry anao a. Ninonino na lalana ratsy lalovanao. Dia izao no tadidio.
mbola tsy namelanao andeha rery Andriamanitra hatramin'izay. Andray tiako ampaharizana anao androany hoe azaiko ny ampaharizan-drahalahy Jonathan antsika androany a ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ka dia ndao ampandrosoantsika izy a raha iso ny baibolinao a courage ianao a maherezy ianao a tsy haiko fampiry ny olana lalova raha mandalo olana ianao eto androany dia zao fotsiny teniko anao fampiry ny olana ny lalovanao io to mbola ty any ianao ty satria nahoana satria Andriamanitra mila anao mahery alleloia tsy famononanao io fa fanatanjahananao a aforeto ny lohalika rehefa tratra olana fa tsy mbola nisy Andriamanitra tsy niheno olona ny vavaka izany ary tsy mbola nisy Andriamanitra tsy namaly vavaka izany koa raha nangatahana ka dia maherezy tsika rehetrarehetra sady miaraba ihany a olo-garanoso Marie Gilda Iantatiana Erlinda zay avy no hitanao teto androany a dia hotahian'Andriamanitra tonga soa ianao dia izy koa moa mbola tsy hitako ato izao a Zina Théoda efa eto foana Armande Tahiry Mario efa eo foana Marie Warda tahiry Jesosy ndao antsika nitoroteny Andonirina Suzelle Riri Barasta Tansi Agasy tahiry Jesosy tsika rehetrarehetra ndao ary nitoroteny rahalahy Jonathan tsika avy any Allemagne amin'izao fotoana izao tahiry tompo a rahalahy Jonathan. Dia mbola faly manona fiadanantompo amintsika tsirairay avy amin'izao andro ankehitriny izao a dia andray an-ten'Andriamanitra isika ry havana malala dia raiso ary amin'ny baibolinao fa indray fampaherezana sy fampianarana avy amin'Andriamanitra indray tsika dia izany teny izany dia hitantsika eo amin'ny Matio a Matio a toko 10 dia ny andiny 12 Matio toko 10 dia ny andiny 12 rehefa hita izany teny izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ho halan'ny olona rehetra ianareo no ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena. Dia eo amin'ilay tapany biona dia ho raisintsika hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ahoana moa ry havana izany hoe olona anankiray hoe maharitra izany? Izany hoe manana faharetany izany. Ny olona anankiray hoe maharitra dia tsy maintsy ny zavatra lalovany tao ny zavatra nisedrainy, ny zavatra nivakivakiany eo amin'ny fiainany. Izay ny olona anankiray vao liana. Dia tahaka an'izany ny fanompoana an'Andriamanitra ry havana. Eto ilay tenin'Andriamanitra dia manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Dikan'izany ry havana dia misy zavatra tsy maintsy sedraintsika koa amin'ity fiainana ity. Misy zavatra tsy maintsy lalovantsika amin'ity fiainana ity. Mety zavatra sarotra izany. Mety zavatra tsy mifanaraka amin'ny fisainantsika. Mety hoe problème, mety hoe aretina, mety hoe fanenjehana, mety fisedrana mafy mahazo antsika. Fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany ozy ilay tenin'Andriamanitra no vonjena. Izao ry havana, ianao tian'Andriamanitra ianao haritra hatramin'ny farany. Mety hoe efa nanao ny marina ianao. Nanao ny marina ianao nandritra an'izay fotoana izay dia Andriamanitra tsy milaza hoe tapitra hatreo ka mbola mila foana isika ry havana malala manao ny marina hatramin'ny farany. Misy tenin'Andriamanitra izay tiako hojerevantsika amin'ity androandroany ity milaza an'izany teny izany. Ao amin'ny Ezekiela toko 7:20. Ezekiela toko 7:20 dia ny andiny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 no vakiantsika. Ezekiela toko 7:20 dia ny andiny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Dia rehefa hita izany teny izany dia vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha ny marina miala amin'ny famarinana ary manao melika dia maty amin'izany izy. Dia maty noho ny elika nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy dia ho velomina ny fanahiny. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoany rehetra izay nataony dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Amen. Raha jerevana ry havana ilay andiny 9:20 teo dia ohatry ny hoe malasa saina. Ohatry ny hoe mampalahelo satria ozy ilay tenin'Andriamanitra hoe raha marina ozy izy miala amin'ny famarinana dia ka manao izay melika dia maty noho ny elika nataony ihany izy. Ohatry ny hoe
ratsy saina ve Andriamanitra, tsy mpitsara marina ve izy? Satria mba nanao ny marina ihany teo amin'ny fiainantsika dia toa adino avokoa ireny rehetra ireny. Fa marina izany ry havana. Ataoko fotsiny hoe ohatra anankiray ry havana malala, andrenesantsika fanoharana, ahitantsika an'izany famarinan'ny ten'Andriamanitra izany hoe ataoko hoe misy olona akaiky antsika, akaiky ny fontsika mihitsy io olona io, dia fanoharana fotsiny ity dia ohatra hoe voadona ny tômôbilina io olona akaiky antsika io dia maty avy eo, ndaozin'ny fahafatesana. Dia niakatra fitsarana ilay olona nandona anazy tômôbilina. Dia raha amin'ny fijerevantsika, raha aminao manokana, inona ny sahazo tokony ho azon'ny olona io? Tsy migadra ve izy satria namono ny olona akaiky ianao? Namono olona, gadra miendrika an'izany. Dia raha hiteny ilay mpitsara hoe ianao dia nanao ny marina foana ianao fa tsy ho gadraina ianao. Dia ahoana ny fiheverantsika an'izany? Mpitsara marina ve io mpitsara io? Nanao ny asany ve io mpitsara io? Mety tsika rehetra dia laza fa ary ametsinana io mpitsara io daholo hoe tsy mety nataon'izany mpitsara izany. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany fa raha ny tokony ho izy dia ho gadraina io olona io ary hoelohana mandra-pahafaty mihitsy satria namono olona. Dia tahaka an'izany koa ilay ten'Andriamanitra vakiantsika teo. Tahaka an'izany Jesosy ry havana, tahaka an'izany Andriamanitra. Raha nanao ny marina foana ianao hatramin'izay ka niala tamin'Andriamanitra dia mampalahelo ry havana. Fa hozy ilay ten'Andriamanitra hoe maty noho ny elika nataony ihany izy. Tsisy tsarony ireny tsara nataonao ireny, fa ilay elika no hitsarana anao. Malasa saina izany ry havana ary tena mampieritreritra izany ten'Andriamanitra izany. Dia vakiantsika aloha ilay ten'Andriamanitra ho tohizantsika hoe ary raha ny ratsy fanahy hozy izy miala amin'ny faratsiana nataony ka miverina amin'ny marina izy dia ho raisin'Andriamanitra. Izay no mahatsara an'Andriamanitra ry havana. Ianao raha mbola mpanoty, ianao raha nanao ratsy ianao ka hiverina amin'Andriamanitra ianao, voninahitra hatramin'ny farany hanao fanompoana anazy dia ho raisiny ianao. Tsy mandatsy izy, tsy mametsina izy, fa vonona izy ny handray ianao. Fa izao ry havana ny tena tiantsika tongavana dia izao ihany, ny haretantsika hatramin'ny farany. Ianao raha fa nandeha tamin'ny marina ianao dia maharety e. Aza milaza hoe Jesosy izany nge ka nanao an'izao efa manana lalana izao hipetrapetraka, efa betsaka ny soa nataoko, efa nanompo anao foana nandritra an'izay efapolo taona an'izay, nandritra an'izay taona maro izay nanompo anao foana fa mba hakaina indray. Fa matahotra ry havana miteny anao fa mety haverin'ny fananao izany satria hozy ilay ten'Andriamanitra hoe izay maharitra ihany no vonjeny. Ka aoka ry havana malala haritra. Dia miteny anao raha nananao izany hetaheta izany, raha nananao izany faniriana izany hoe hanompo an'i Jesosy hatramin'ny farany tsy hamelanao irery izy. Tsy hamelanao irery izy fa izy dia mahafery anao, mahafitanjaka anao Jesosy ny amin'ny fiainany iray manontolo. Fa ny anjaranao dia ny safidy ny haritra hatramin'ny farany fa izay maharitra ihany no vonjeny. Dia raisiko ry havana fa voaraintsika izany tena dia nitera dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Alleloia. Sotra an'Andriamanitra tsika amin'izany toriteny izany. Sorantsika raha Jonatana mitondra antsika tao anatin'izany ten'Andriamanitra. Mahafinaritra izany. Matio toko fahafolo. Matio toko fahafolo andininy faharoa amby roapolo mivaky toy izao minaran'i Jesosy. Ary ho halan'ny olona ianareo, ny olona rehetra. Ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny amin'ny anarako. Anaran'i Jesosy io izany. Fa izay maharitra hatramin'ny farany ihany no ho vonjena. Izany hoe misy zavatra izany ao no ireo fanenjehan'ireo izany dia afaka tsy haritra ny olona. Fanenjehan'ireo dia fanenjehana amin'ny lafiny rehetrarehetra. Tsy hoe fanenjehana ihany hoe tsy fantatro eritreretinao fendrika fanenjehana. Fa io zavatra io dia fanenjehana noho ny fivavahana. Tsy hoe fanenjehana noho ny zavatra hafa. Fa fanenjehana noho ny fivavahana, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanenjehana dia miseho amin'ny endriny be dia be. Ary ny mpanenjika dia miseho koa amin'ny endriny be dia be.
mety olona io mety amin'ny alala ny zava-mitranga fa zavatra fantatritsika tsara fantatra de zao ny ao ambadiky zany zavatra zany de tsy izy akory fa ny devoly izay teanao zay ampemotra atsika tsara fantatritsika fa ny tombom-barotra ho an'ny devoly indrindra de ny olona ray mihemotra ny fatiantoka ho an'ny devoly indrindra de ny olona ray voavonjy ary devoly ravana tsy te hamotsitra mihitsy ny devoly tena kahidy be mihitsy tena tsy tantiny aino mihitsy mahita olona ray ho any an-danitra zao tsika nao batisa zao tsika amin'ny alahady tsika eto moa isaorana an'Andriamanitra tsika rehefa manao batisa aloha hatreto alleloia hatreto za mbola mino foana fa mbola ho avy ny fotoana raha mbola tsy tonga Jesosy tametran'Andriamanitra atsika amina toerana araka an'izay mba hitany mba metimety kokoa indray mbola mety ho avy tsika no batisa olona maromaro hatreto aloha de olona ray eo foana tsika manao batisa ary mbola ohatry ny voaisa amin'ny ratsan-tanana angamba raha tsy efa mihoatra kely tsy tadidiko ka ny olona vita batisa teto raha misy matadito hoe firy zay efa vita tamin'ny fandarantsika de mba teneno anahy eto zafady de anao batisa olona ray indray tsika amin'ny lahady misy fomba hira zay hoe vato ray ve de mba ho aizy tadidinareo zany eto amintsika de zao tsy quantité fa qualité ary tsika tsy mahazo mifamitaka maro ny olona hoe za atao batisa ny anay eto tsy ianao atao batisa ihany ny zava-dehibe izay tena zava-dehibe satria zay de miteny sy mamerina foana fa zay mino tsy atao batisa sady mino anao ny atao batisa no vonjena raha tsy ilaina fanaovana batisa fandanin'andro nataon'i Jesosy nakeo amin'ny Joanina mpanao batisa ny teny hoe ataovy ihany atateraka ny sitrapon'Andriamanitra atateraka an'izay voasoratra na de tsy nanao tao za Jesosy de nanao ohatra amintsika fa tsika rehefa lehibe ohatr'izao mahalala fahotana de mila atao batisa ary zao amin'ny alahady tsika hanao batisa ny olona atao batisa eo tsy olona taitaitra fa olona efa niaraka tamintsika teto efa hatramin'ny tsy tadidiko moa raha nampahavitody raha azonao soratana eto hoe firy taona ianao zany de ohatran'ny tsy tadidiko le nao nyteny le mandery be de mazy nareo nyteny za efa firy taona zay ny teto de raha mba eo ianao de soratanao kely fotsiny tam firy taona zao any teto maninona an'izay vao atao batisa satria zay vao sady resy lahatra an'izay vao maharesy lahatra azonao misy zavatra ianarana eto reo ankizy mitory teny hitanao reo efa vita batisa daholo ary manana fitondran-tena hafa reo tsy atao batisa fotsiny fa tena hatrany amin'ny toe-po toe-panahy na endrika anaty na endrika ivelany ny anaty moa Andriamanitra any hita fa tsika ny ivelany hitatsika fa tsika mila fitaratra ho an'ny miny de afaka jerenao ny kanton'ireo ankizy ireo ataovy alleloia efa ohatran'ny efa 120 zany misaotra mampionona io zary tiako atongavana de zao tsy faly ny devoly amin'izany ary ny profo ahitanao fa tena sitrapon'Andriamanitra io de ny devoly zay tsy faly amin'izy io avelany andeha fotsiny rehefa tsy problème fa mikitikitika amin'ny fiandrianany ary misy olona votsitra eo ampelantanany misy olona miaina ray indray ny olona ho tazominy eto amin'ity tany ity satria ianao rehefa vita batisa tsy hoe tonga de voavonjy fa miezaka ianao isan'andro fa kosa anananao amin'izay zao ny tapakila fa anao miditra ny lanitra alleloia tamin'ny 2018 roa taona ange zany napahavitody ny teto efa roa taona eto tsy misy an'izany hoe mianatra herinandro zany eto tsy taitaitra ny olona eto olona efa resy lahatra alleloia fa mahatonga ny ten'Andriamanitra miteny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena de satria misy zavatra tonga anao tsy aharitra ao alleloia ho hala zany hoe halako ianao ty tsy hoe tsy tiako tsy ohatry mahasositra anahy ianao na ohatrany tsy tiako ianao fa halako zany tena samy hafa mihitsy ny je t'aime pas sy ny hoe je te hais ohatra tena hoe tena halako hoe tena makahala ho hala ny olona tsy hoe ohatrany tsy de ho azoazon'ny olona ky nareo ny amin'ny anaraka zany tsy maninona efa tsy de azoazon'ny olona foana tsika eny amin'ny fiarahamonina eny
fa ny tenen'i Jesosy hoe dia ho halany olona ary io fankahalana io mahatonga ny olona mihemitra io fankahalana amin'ny lafiny be dia be mety ho ankahalain'ny fianakaviana ange ianao mety ho ankahalain'ny isika olona eto manaraka an'izao fandarana izao dia ankahalain'ny mpiara-mivavaka aminao tsy haiko hoe maninona mba hazavao anazy ihany ry havana fa tsy manompo sambotsika eto fa mivavaka misy miteny nareo zay toerana efa fiteny efa mahazatra anay io ve dia mba pastera dia tena hoe tsy pastera mihitsy fa mba atsony pastera tsy pastera inona mba teolojia ny anarana io tena tsy nahatra teolojia io ohatra mba mahitahita kely tenena ihany izy mivady raha resaka baiboly satria tena mba ilana amin'izay teny zay dia tena mianatra mangataka amin'ny fanamasina ampianary zay fanamasina mba hampikombona ny vavan'ireo olona ireo hoe iza koa zay io fa mba henoy aloha ihany aloha le toriteny eto mba henoy ihany aloha le zavatra ampianarina eto alleloia ary ny azy foana ny teniko anareo fa misy mitenareo hoe iza koa zay io ka io ny andra teolojia taiza dia mba afaka mba asianareo miresadresaka aminay izy dia miresadresaka tenin'andriamanitra mahafinaritra nge zany hoe indray alahady hariva hony dia le olona miteny anareo inona koa zay io olona henonareo io fa atao tsy mahininina tsy isina fantatra io dia mba manasa anazy tsika indray alahady hariva dia mba mifampiraba mimpirahalainy dia mba mifampiresadresaka tenin'andriamanitra ohatra mba misy azo resahana kely ihany tsika nareo zavatra tena hoe sarotra divan'olona hevitra eny ary tsy anke tsy hoe miady hevitra eny amin'ny tsy miady hevitra eny amin'ny sy tambazotra isan-karazany ety hoe tsy manana resahany toritentsika isan'andro eto nge mba misy anona ihany fa reny hoalan'ny olona rehetra ianareo hoalan'ny olona ary raha mampireno amin'izy ny olona tsy mivavaka aloha dia efa mankahalatsika datarabeka hoe mankahalatsika tsisy ohatr'izany ny olon-dratsika mankahalatsika fa na olona efa mivavaka koa ary mankahalatsika satria misy miteny hoe ny olona mivavaka sabata dia mitsaratsara olona sy ny hoe ohatran'ny nareo reny no any an-danitra zay aloha tsy fantatra nareo raha hoanina tsy hoanina tsy anjarana fa ny zavatra fantatra zay teo hoany alleloia ary na dia anao miteny fotsiny za ho any an-danitra indraindray ohatry ny tsy azon'ny olona ohatry ny manelingelina ny olona zany zany ena bavito dia sy zay nge mary ako zay aty zay mivady akoatran'ny olona tena mandefa MP mihitsy ny amin'izao fandarana zao hoe ianao io ve dia mba pastera misy fianakavianareo mihitsy mahavita miantso anay fa inona no hitazomanareo an'io olona io ohatran'ny hoe forcena zany misy olona forcena eto miheny fandarana tsisy eto fa zao za mampahery anareo androany raha ny tsy fihinananao kisoa taloha anao mety ninana dia no tsy fihinananao kisoa ny ankahalan'ny olona anao ialan'ny olona aminao dia zao aza atao mampalelo anao zany fa Jesosy mihitsy efa niteny noho ny anarako tsy nge ravana raha tsy mihina kisoa tsy hoe mpanompo sampy nge tsy mihinana misy be dia be ny mpanompo sampy koa makatahaka an'androany dia tsy tia kisoa tsy tia tongolo inona avy fa tsika raha misy zavatra tsy hoanitsika fady atsika dia satria noho ny amin'i Jesosy ka noho ny aminy daholo zany dia aza atao makivy anareo aza atao mampiemitra atsika halan'ny olona rehetra mampiemitra zany misy amintsika zao misaotra ny anabavinao elifanto misaotra betsaka misy ihany koa ny tena mankasitraka reo nijerijery lavitra misaotra misy kosa aloha zany misy kosa nge zay mankasitraka anareo na dia misy ary zany za ma tsy voandroany ndray zao na eno an'izany zavatra zany fa zao na dia misy ary zany zay nge tsy mifantoka amin'izany nareo aza matahotra zay mifantoka aminareo halleloia zay mifantoka aminareo ary zay matotonga eto dia hoanareo misy olona eto mety miheno ihany dia rapitso mamoaka fampianarana mifanohitra amin'ny atsika dia tsy olana zany malalaka be io ary tsika tsy marary fo amin'izany zao fotsiny ho avy ny fotoana na tia averiko foana ry havana malala izay mivady mitarika anareo eto ireo tsy matahotra mihitsy ho adinina amin'izao zavatra izao fa maninona reto olona reto nasianareo nitorianareo tamin'ny fa sabata zao ny andro fivavahana sabata ny fitsarana hatramin'izay andro fafito fa maninona reto olona reto tsy avelanareo mihinana zava-badiny efa fahasoava efa nitsofin'i Jesosy efa nidiovin'i Jesosy tamin'ny raha teo ambony hazo fijaliana tsy marina zany ny tena marina ary nitandreminareo
fa fitenenana ratsy an'Andriamanitra ke reny ry havana fa za tsy teteny reny olona miteny reny hoe ny zava-padiana ny kisoa dia nidiovin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana maty hoe tandremo averiko aminao foana rehefa mbola tianao hohanina satria zay tena ninana andreny tokoa taloha dia teny fotsiny hoe hohaniko satria tiako fa aza mba miteny zany hoe Jesosy niakatra tena na teo hoe manjary lasa mivadika fitenenana ratsy an'Andriamanitra le izy matoka za miteny an'izany mantsy dia zao avy eo foana mantsy le zavatra ary mahavariana ny vavaka ihany tsika taloha dia sady mivavaka ankentsika taloha no misotro labiera zao taloha sady mivavaka no misotro labiera no mitsangazanga fa mivavaka tsy dia nisy nahita fa rehefa miditra kokoa ny vavaka dia najanoko ny labiera sy ny sisa eo ny olona va manomboka taitra hoe sao do lasa dalan'ny fivavahana ianareo fa dia azo ninona ianareo ary hafana azon'i Jesosy ny fotsika fa misy manontany fa dia azo ninona loatra nareo azon'i Jesosy ny fotsika rehetrarehetra ary eto tsika tsisy hoe mifampivavaka amin'iza fa mivavaka amin'Andriamanitra ray zanaka mpanamasina fa zao ry havana malala hoy ny tenin'Andriamanitra zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena na inona zany zavatra mitranga ninona zany ny ady avelan'Andriamanitra misy ny azakazaka ry havana avelan'Andriamanitra misy ary miazakazaka ny alehantsika eto ary sarotry miazakazaka io misy sara iseho kely anao ty etsika ifampaherezana taperanao androany tsy mora miazakazaka io tsy mora io maharitra hatramin'ny farany io tsy mora nizany tenen'Andriamanitra nge ry havana sarotra atao ato fa rehefa mijoro amin'io ianao dia misy valim-pitingesabe manao sitrapon'Andriamanitra zany sarotra daholo zany ny antony dia zao tsika nofa ary mifanohatra amin'ny fanahy na dia ny tenin'Andriamanitra reka zavana aza mandainga sarotra ny tsy mandainga sa mora ary mandainga zany tsy ny anarana fa eo azy ny tsy mandainga no ianarana hoe tena hianatra ilaza ny marina ako manomboka androany fa ny manao sitrapon'Andriamanitra rehetra dia sarotra daholo fa na sarotra aza dia azo atao ary za dia tena aminao androany fa mahereza ianao dia maharety ianao tsika jery lehilahy anankiray miazakazaka ity lehilahy ty dia miazakazaka izy manao lazakazaka lavitrezaka be mihitsiny sady ny anazy miazakazaka tsy miazakazaka ihany fa manao triathlon izy zany hoe misy taranja maromaro ataony akoatrany ao anatin'ny miazakazaka dia lavitra be le izy dia reraka tena reraka izy rehefa tena reraka izy efa kaiky ny arive nefa izy fa ho zay tsy vitako tsony ty tsy hitako tsony ty eny anabavy sendra mamaly ny angatahako aloha misy manampy aloha mamaly anabavy Antatina Erlinda fa mamaly any anabavy Andonirina mbola tsy lasa daly izy sotra anabavy Andonirina pitsona vavolombelona zany ilainy zany zavatra eny ange afaka mitranga am'izao ary io nge resaka fanahy tena possible misy olona mijery zavatra ange tsy ijeritsika an'ireny film horreur eny satria amin'ny alalan'ny zavatra jeritsika dia misy fanahy miasa ao anatin'ireny fa eto tsy mahalasa dala ny adala mihitsy ary ny tonga eto nome endry satria maninona asa eto ny fanan'Andriamanitra alleloia fiainana firy ry havana nefa mba niova teto amin'izao fandaharan'izao kosa aloha voninahitra Andriamanitra misy olona mpivoaka sikara teto afaka tamin'ny sikara ratsy zany sa tsara misy olona mpisolo toka teto afaka misy olona mpitsangatsanga eto afaka misy olona marary tena marary fa tsy mody marary ary tsy mararirary kely fa halleloia fetsony izy fa mampime kely daholo izy zay tahian Jesosy fa zao reny zavatra rehetra reny ady eny an-dalana daholo reny ary ny lalantsika avitrezaka ary miazakazaka io efort isan'andro io ty lehilahy ty izy eo kanao fa neky tsy tonga izy zany ke jerentsika kely izany sary zany izy io efa kaiky ho tonga eo amin'ny are fa tsy vitany tsony mihitsy tena tsy vitany tsony mihitsy oka izay ho izy ka tsy janona fa tonga ny ralahany tena ralahany ray tapo amin'iny
Tara hoe sogona le manao maitsomaitso izy. Sogona le manao maitsomaitso izy a, falery le manao maitsomaitso. Ary efa sekanao malaise mihitsy io lehilahy io a, teny am-piazakazahana. Fa sofa teo ny rahalahy, tsy nanaiky, ndao fa tsy maintsy tonga antsika ary zandry a, ndao ry zandry fa tsy maintsy tonga antsika io a. Nalaza be mihitsy izy amin'ny rahalahy reo niseho tamin'ny haino amanjery be dia be mihitsy. Hitanao efa tena tsy afaka intsony mihitsy. Efa tena niherin'ny rehetrarehetra mihitsy e. Natosika. Nianjery izy. Teo amin'io arrivé io mihitsy izy a. Teo izy a. No nianjery fa sika tsy vita e. Zao. Zany. Zany ry havana, iny olona iny. Efa tonga tany amin'ny hôpitaly moa izy dia nisaotra ny rahalahy hoe raha tsy teo ianao a, dia tsy vitako io. Raha tsy teo ianao a, dia tsy tonga misaotra anao a. Iny olona iny ry havana efa nahita ny arrivé e. Fa nahitany aza ny arrivé tsy zaka ny vatany intsony. Tsy vitany intsony. Ary izy tsy vitako intsony e. Reraka e. Mafy loatra ity. Mafy loatra. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika, misy an'ile ligne fotsifotsy iny, misy an'ile tsipika fotsifotsy iny. Iny no milaza fa tonga ianao. Iny no milaza ry havana malala. Iny no milaza fa tojo ianao. Tojo tamin'ile tanjona, fa tsy hoe tojo Mikaela akory. Efa koa afaka tojo Mikaela ihany koa. Za ry havana malala te hampairy anao androany. Tsy ampy ianao mihazakazaka. Raha mihazakazaka fotsiny ianao a, afaka samy mihazakazaka ny olona. Manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra daholo ny olona. Oviana ianao nanompo an'Andriamanitra. Eo ihany aloha izay. Tsara ihany. Tsara ihany. Hoe za mihazakazaka manompo an'Andriamanitra. Hoe za zao efa tena 30 taona zao niazaka za manompo an'Andriamanitra. Tsara be za. Za koa mba te ohatra anao. Iaho zao mbola vao 4 Raha mbola tsy tonga Jesosy dia tiako hankalaza an'izany hoe fa 30 taona naisy Jesosy zany. Fa zao, halleloja. Na vao omaly aza ianao nanomboka niazakazaka. Tsy maninona zany. Ary na mbola eto ary ianao vao manapa-kevitra hoe za andeha hiazakazaka. Ny zava-dehibe tena zava-dehibe ry havana. Dia ao amin'ny Timoty faharoa, tenin'ny Paoly tsy maheno izy ity. Rehefa misy olona nodimany dia ity foana ny tenenina. Timoty faharoa, 4 ka ny 7. Iza no tsy maheno ity tenin'Andriamanitra ity. Efa niady tsara. Nahatanteraka amin'ny fihazakazahako a, nitahiry ny finoana. Halleloja. Zavatra firy ireo, niady. Nahatanteraka an'ilay hazakazaka. Nitahiry ny finoana. Misy zavatra telo. Ngeza be eo. Voalohany aloha, mila miady ianao. Ary ny ady ataonao, ady tsara. Ary raha manana enerzia ianao hiadivana, ady tsara atao. Aza mandany ny enerzia anao amina zavatra hafa, amina ady hafa. Fa le ady tsara, hiadivana, isan'andro. Isan'andro ary tsika, miady foana tsika isan'andro. Miady foana tsika isan'andro. Aza mitsahatra. Mila miady tsika. Ary taddio fa amin'ny fotoana tsika manapa-kevitra hiady, tsy tsika ny miady. Raha tsika ny miady eto efa ela tsika ny resy. Fa Andriamanitra ny miady. Halleloja. Niady tsara hozy izy. Nahatanteraka. Ny atao hoe nahatanteraka dia nahavita. Tsy niteny izy hoe efa niady tsara, nihazakazaka. Fa tsy maintsy nampiana hoe nahatanteraka ny fihazakazahako. Raha mihazakazaka ianao fa tsy tonga any amin'ny farany. Hitanao le lehilahy teo seka maty antoka. Teo zao izy lasa fahatelo. Nataon'ilay rahalahy faharoa mihitsy moa izy e. Izy zany nefa tonga teo. Ezaka ny nataony e. Izy naika voalohany. Fa etsika eny amin'ny tena hoe amin'ny maha olombelona no fanamandra Jesosy a. Tokony izany voalohany saingy izao.
reraka misy fotoantsika tojolana misy fotoantsika tojo ady ary misy fotoana tena mitambatambatra io ady io misy fotoantsika tadite mihitsy hoe okzay ka ozy izy eli hoe mitedava olo-kafy ianao fa tsy vitako tsony satria ady foana vo eo izy misy fotoana nkeny araky le tegna tamateo le fiarakodia le mandeha herinaratra de misy fetra ny autonomia ny bateriany izy fa Andriamanitra ry havana misy fotoana Andriamanitra mizaha toetra atsika moa ny devoly koa tsy mety mipetraka fa miady ny amely ny andefa zanatsipika vo maly no maly eli no niady namono mpanompony balina 570 lahy mihitsy moa teo ny totalany fa 700 lahy matetika voateny tsisy fotoana nangalany aina hoe naresy vakansa kely indray aloha za mba navita asan'Andriamanitra be mihitsy de andeha aka repos kely aloha za koa any amoron-dranomasina ray volana tsy mieritreritra asan'Andriamanitra tsy mieritreritra délivrance tsy mieritreritra fandaharana isan-kaly zany fa makaina fa inona zavatra niseho ny voavitany le ray de nitsangana ray Jezebela hoe ho ataoko maty ianao vonoinao mpanompo fa ho ataoko maty ianao tsisy fotoana nipetrahana tsisy fotoana nangalana aina tapitra ny autonomia ny bateriany Eli de zao ny teneniny okzay tedava olo-kafy ianao fa tsy vitako tsony alay vo a oka ho fatiny haiko alay vo a ozy Eli hoe tsy zatsy anao tsony fa iny le tanan'Andriamanitra io le Jesosy tamin'ny resahantsika teo le hira teo hoe erikereo ihany Jesosy atositoseo ihany Jesosy ohatrany tsy afaka Andriamanitra manampy raha tsy Andriamanitra manampy atsika tsy ohatr' izao tsika alleloia ka le miazakazaka tsy ampy fa ny mahatateraka ny fihazakazahana no tena izy le lehilahy teo betsaka ny adiny lalovana talohan'iny sary iny ngery avany mety efa nenjery izy tany aloha tany mety tena efa tena nakaina fanompirina izy fa tonga teo amin'ny fetran'izy amin'ny maha olombelona le rahalahiny teo Andriamanitra rehefa miasa de zao na izy tonga de midina mivantana mihitsy tao amin'ny testamenta taloha na izy maniraka ny fanahiny masina ampahery maniraka ny anjeliny na izy manangana olona fotsiny tsotro zao Andriamanitra rehefa nampy anao tsy lany olona na ny tanany mihitsy ny enonao eo na ny tanany zanany ny tanany Jesosy tena mikasika anao eo na ny fanamasina manolotsaina anao eo na tonga de anangana ny olona ianao anampy anao ara-batana ny vatana mihitsy alleloia asa kivy ianao raha nabaviko linda ndraindray tsika mila ho kivy ary ny olona miteny an'io i Paoly zay niteny an'io de ilay nitenina anao hoe kivy matetika fa tsy mamoy fo ry havako malalako za tena teteny aminao androany teteny aminao marimarina androany alleloia tena teteny aminao androany mila mahatateraka ny fihazakazahana ianao ny ahafahana mitahiry ny fihazakazahana de tsotra ihany mitahiry ny finoana ninona zavatra mitrango eo zao fotsiny tazomy tehirizo ny finoanao tehirizo ny finoanao tehirizo ny finoana anatinao fa mila mitahiry anao ianao mba havita avitanao mahatateraka ny fihazakazahana fa rehefa tateraka koa io de vita ary zao ngery avany tadio visaky ny aorinan'ny ady lalovanao ka resinao io ao arinan'io rehefa resin'ny Davida Goliata Davida ngery avana rehefa naresin'ny liona sy ny bere nahazo kado tamin'ny dadany ange izy tsy voasoratra ao zany fa mazava be satria tantara amin'ny dadany izy sika very daholo ny ondronao dada fa satria nalaiko teny amin'ny liona tsy maintsy nomeny dadany kado dada izy ry avana tsy mba amin'ny fakasitrahana an'izany nahazo kado fa rehefa naresy an'ny Goliata koa izy nahazo kado be koa izy taorinan'izay ianao orinan'io ady lalovanao io tadidio mijoroa ianao matokian'Andriamanitra ianao fa zao misy kado anao avy amin'Andriamanitra ao aorinan'io
ary tsy ho jeren'andriamanitra fotsiny zany ianao na aloha na ao anatiny na ao arinany ny adinao ianao efa voasoratry ny andresy ianao ny adiny ataonao sisa fa nympandresy amin'io efa azo antoka roanjato isanjato fa ianao halleloia de mahereza de ndao hitoy hiady tsika tsy tapitra raha mbola eto am'ty tany ity hozy Jesosy eto am'ty zao tontolo zao ty ny ahitanareo fahoriana nefa matoky fa za efa nandresy zao tontolo zao Jesosy ny vahaolana Jesosy ny atsika Jesosy ny ahafahantsika mahatanteraka halleloia ny fihazakazantsika ny finoana ao anatintsika efa nomeny fa tehirizo aza vela raraka aza vela fotika mandalo ady be mihitsy ianao tsy haiko fa mpiry ny adiny lalovanao tsy zany ny sainao fa ny sainao hoe fa mpiry ny famoahan'Andriamanitra natanaty ady zao halleloia hoy zany hoe problème firy zay ho an'ny olona manam-pinoana tsy nisan'ny problème anazy ny sainy fa nisan'ny solution to anatin'le problème de ianao mbola natoran'io de isosady hiampiray indray ny solution anao hiampiray indray ny fandresenao hiampiray indray ny tena fisongadinany zany herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany ka mahereza ianao halleloia eto tsisy teolojia eto fa eto misy fampaherezana eto halleloia de mitrakay ianao de teneno androany fa zay maharitra hatramin'ny farany novonjena fa nahoalan'ny olona rehetra any ano ny amin'ny anaran'i Jesosy de tsotra ihany za haritra hatramin'ny farany afaka halan'ny olona fa za voavonjy halleloia afaka tsy tianao zao tontolo zao fa ianao voavonjy afaka tena halan'ny olon-drehetra ianao fa tadio fa misy ray tianao ary ny fitiavany io anankiray io ny ilainao atafitanao tsy natianao ary zao tontolo zao ozy izy lay mpira anankiray zay qui saura tadidinareo zany izy zany nefa ninona revana io lehilahy inge revany ny olona tian'izy io eny amin'ny rehefa manao fampisehoana izy tsy omby palais des sports anao de mbola mitady foana izy mitady misy zavatra tsy ampy akeo e na tianao ary zao rehetrarehetra zao fa tsy eo ny fitiavan'Andriamanitra anao de tsisy ninona fa nahalan'izao rehetra zao anao fa ianao rery tia Jesosy rery ny tianao de tafita ny fiainanao mahereza ianao tianao Jesosy ary andiny fahatelo amby roapolo maranako azy tia ny conclusion ny toritentsika androany ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany novonjena andiny fahatelo amby roapolo ary raha manenjika anareo amin'ny tanàna anankiray ny olona de mandosira ho any amin'ny hafa fa lazaiko aminareo marina tokoa tsy hatapitra ny tanànan'i Israely ianareo tsy akory mandra-pahatonga ny zanak'olona zao zany ry havana Jesosy eto mitendry raha ohatra zany ianao eto amin'ity toerana ity enjehan'ny olona de tsotra ndanandray makany amin'ny toerana hafa andray no misy manenjika ndanandray Isaka manana lavadrano izy de tapenan'ny mponina atao Gerara de etsy indray ao indray ny angalany rano de tapenan'ny mponina Gerara Isaka tsy nijanona fa nandeha foana izy nangady foana izy tapenana foana fizy koa nangady foana marapatonga ny fotoana anankiray tsy nasian'Andriamanitra nandeha teo intsony mpanampina ny lavadranon'ny Isaka Jesosy miteny mandra-piavany ny tia ny tenena am'zany de zao misy tany fitsoahana foana efa nisy fotoantsika nitory ny teny ny mombany amin'ny tany fitsoahana atao amin'ny baiboly ka Jesosy tany fitsoahana sy misy manenjika anao hoe ndana mitsoaka ao aminy misy manenjika anao hoe ndana mitsoaka ndana mandeha ndana mitsoaka satria ny antony de zao reo tsy ahalany misy toerana ho anao foana anafenan'Andriamanitra anao tsy lany mihitsy ry havana ny bateria fiarovana tsy lany mihitsy ry havako malala ny aram-bato sy bateria fiarovana atao amin'ny tanin'ny Israely sy ny Joda tamin'ny andron'ny Davida fa nisy triana foana izy ary teo foana ny elatr'Andriamanitra ka mahereza ianao de samy hitahin'Andriamanitra mino ampanaperinao zay ny ten'Andriamanitra any tsy ampy ianao mihazakazaka fa ny tena tsara aminao mahatanteraka amin'ny fihazakazanao ny antsika ny batisa tsy tanjona fa dingana samy hafa zay misy olona te tsy androko zay vita batisa de efa vakansa am'zay eo ianao no manomboka manao asan'Andriamanitra sy ny sisa ny antsika ny batisa tsy dingana tsy tanjona fa dingana ka
andeha ampariziko anao ty manao hoe mahereza foana ianao hoe na maro aza reo tsy tia ianao tiany Jesosy Kristy ianao dia mahereza meno finaritra isika rehetra amin'izany izy zany. Eny ravana malala dia teny aminao androany fa ianao io koa nge raha mivonona ny ahery ianao raha mifidy ny ahery ianao
dia ho tahiny Jesosy Kristy koa ianao sy ny ankonanao. Maherezy ianao, tsy mandeha eto an-tany raha tsy mandalo ady kely ry havana. Fa takany tsy miaraka amin'Andriamanitra koa raha tsy bata fandresena mihitsy. Ianao nefa mpivavaka, ianao nefa olona matoky an'Andriamanitra. Ahoana ny fomba narian'Andriamanitra anao ry havana? Tsy hariny zany ianao, ho tahiny foana ianao, ary any amin'ny côté anao Andriamanitra, any amin'ny côté anao Andriamanitra. Tsy ianao zany mihitsy nisan'ny olona ho avelan'Andriamanitra amin'izao zany na ho adininy ry havana. Tsy mino an'izany aho. Ho tahin'Andriamanitra anie tsika rehetrarehetra. Rehetra mandalo ady eto izy androany dia hivavaka amiko amin'izao fotoana izao. Dia hivavaka ho antsika rehetrarehetra mba tena hisy tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainantsika ry havana. Hampandresantsika amin'ny ady, hampandresantsika amin'ny ady. Ka na ady firy, na firenena firy, na fanjakana iza, dia maherezy ianao. Fa zanaky ny mpandresy ianao, miaraka amin'ny mpandresy ianao, tsy possible mihitsy ianao tsy handresy ry havana. Daoka ianao hitahiry ny finoana, daoka ianao hitahiry ny finoana ary hitoy hiazakazaka, miadiny ady tsara ny finoana isika. Aza miherikerika foana fa zano Andriamanitra ao ny ten'Andriamanitra. Mombanao anie Andriamanitra, hitantananao anie izy, tsy hamelanao irery anie izy, fa hikarakaranao amin'ny androm-piainanao rehetra. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra sy midera ary makasitraka anao zay Tompo a, fa tena ny tanana hitetoenao ary nombana hitetoenao tamin'ity androany ity. Za Jesosy matoky a, fa hibata fandresena izahay, tsy maintsy mivoaka mpandresy izahay. Na inona tafika ataon'ny Satana, teny zavatra fantatray dia izao, lehibe lavitra ny mombanay. Fantatray fa tsy maintsy miasa ny ray ampahatelon'ireo anjely ny azera teto amin'ny tany, ireo devoly sy Satana. Fa ny roa ampahatelony izay nijanona ao an-danitra dia miady ho anay, ary lehibe lavitra ny mombanay. Misaotra Jesosy, misaotra. Misaotra anao reto mpanomponao izay tonga nampaherezina teto androany. Nangatahako aminao Jesosy dia hikasihanao ny fony izy ireo, ka hatonga ny fony izy ireo tena ho tany lona ka niriny izany teninao zany. Hatonga n'izy ireo Jesosy tena hoe tsy ho verimaina fotsiny izany teny izany, fa tena hiasa any anatin'izy ireo amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina. Misaotra anao Jesosy manome voninahitra anao, aza velanao ho verimaina izany teny izany. Dia voly sy ny Satana dia fatotra amin'ny rananao, tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nafavy teto azy androany. Fa moa avy za toy ny avokoa, za androany manapotipotika amin'ny anaranao Jesosy, apotehako amin'ny anaranao ny olana rehetrarehetra, ny karazan'olana rehetrarehetra potipotehako amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy tompony sabata, tsy hanan-kely tsy hanam-pahefana. Nizaniza mety mandalo olana hiatrika fahavalo, hiatrika hifanatrika amin'ny fahavalony, dia ianao ny ampinga lehibe sy ampinga kelinay Andriamanitra, ary tsy mialy izay fa hiady izay, satria fantatray fa ny ady tsy maintsy lalovanay, tsy maintsy mandalo amin'io tanàna io izay, tsy maintsy mamaky an'io tanàna io izay, fa ny zavatra fantatray dia izao tsisy hajanona eo anoloanay. Misaotra Jesosy, halleloia, amen. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao ho an'ny firenena, hampandrosotsika nanabavintsika aina hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompanabavy aina. Misaotra anao zay Jesosy tamin'izany teny famomenao anay, teny famporisihana, teny fampanantenana anay Andriamanitra. Laza aminay hoe ninona zavatra hatrehanay dia tokony haharitra izay, ninona fanenjehana hatrehanay dia tokony haharitra hatrany izay, ary tokony haharitra amin'ny finoana izay, haharitra amin'ny fahamarinana. Dia mino afa ho tanteraka aminay tsirairay avy ny teninao Jesosy hoe
ianao niady fa izay angina, ny anjaranay Jesosy dia ny mandroso, ny anjaranay Jesosy dia ny manaiky ary mino aho tompo malala fa izay tsirairay avy rehetra izay na ianao anjary ny teninao izany dia manaiky ny androso fotsiny ka ianao nitantana anay. Mankasitraka anao izay tompo malala, misaotra ny ampanomponao izay mitondra an'izany teny izany, tainao manokana anay izy Jesosy aho. Ary ankehitriny izay Jesosy dia mitondram-bavaka ny firenenay tompo malalo. Izany firenenay izany Andriamanitra dia tena mila fampaherezana, tena mila ny tananao hanosika, mila ny tananao hanarina Andriamanitra mamindrafo amin'ny firenenay. Maro Andriamanitra ny olona izay mbola tsy aho aminao, maro Jesosy ny olona maniratsira anao, maro Jesosy ny olona niverin-dalana amin'ny fahamarinana izay efa tao anatiny ihany Andriamanitra, kanefa dia niverin-dalana bizana Jesosy, akivy Jesosy tompo malalo, mangataka famindram-po aminao izay Jesosy androany. Mety isan'andro izay Andriamanitra mitalao mangataka amin'izany foana Jesosy fa izay koa raha mbola misy fofinaina Jesosy dia mbola misy fanantenana. Izay Jesosy raha mbola eto Jesosy dia mbola hanandratra an'izany vavaka izany ary tsy hitsahatra ho an'izany firenena izany Jesosy satria fantatray fa ianao Andriamanitra afaka manafaka, ianao irery ihany afaka mamonjy Jesosy. Jereo Jesosy ireny olona rehetrarehetra ireny Jesosy izay mety efa tao aminao nefa dia nivadika tamin'ny fahamarinana, efa nitandrina ny didinao sy ny teninao ihany Jesosy nefa dia nivadika tompo malalo. Izany Jesosy dia mahatonga ny fahatezeranao hiatra amin'ny firenenay. Izany Jesosy dia mahatonga anao tsy hihanja ny firenena izany Jesosy dia androany izay tompo malalo mangataka famindrapo aminao, mangataka famindrapo aminay tsirairay avy ho an'ny malagasy rehetrarehetra tompo malalo, ho an'ny mpitondra Jesosy, ho an'ny mpitondra fivavahana rehetra, ho an'ny kristiana rehetra na tsy mbola kristiana raha Jesosy entina eto an-tongotrao, entina eto anatrehanao Jesosy mangataka aminao izay mba havangiony tsirairay avy amin'ity alina ity. Aoka ny fanainao masina Jesosy hamohany tsirairay avy, aoka ny fanainao masina Jesosy hanova ny malagasy tompo malalo. Dia ao koa Jesosy ny mahantra, ao koa Jesosy ireo sahirana, ireo kamboty marobe Jesosy, ireo izay tsisy mpiady Jesosy, ireo izay tsy afaka maheno kory ny teninao Andriamanitra fa mijaly eny an-dalana eny Jesosy mangataka izay tompo malala mba tahio izy ireny, jereo maso izy ireny Jesosy ary ny olona izay manome fanampiana azy ireny Jesosy dia ho tahianao manokana koa tompo malalo. Jereo amin'indra fonao ny tsirairay avy, jereo amin'indra fonao koa ny marary Jesosy izay tsy manana hoentomanana amin'izao fotoana izao, mety misy miady mafy amin'ny aretina any amin'ny hopitaly any amin'izao fotoana izao Jesosy eny fa na dia ny vola hoentina hitsaboana an'izany ary mety tsy hitany Jesosy fa ianao nangatahanay amin'ity alina ity Jesosy, hamangy ny hopitaly rehetra Jesosy, hamangy an'ireo izay sahirana Jesosy, ireo izay miady loha Jesosy amin'izao fotoana izao tompo milanao izany firenena izany, milanao ny malagasy rehetra Jesosy, milanao izay tompo malalo ame samahery ianao, aoka Jesosy ny voninahitra ao hisandritra tompo ary sehoy anay Jesosy fa mihaino anay ianao tompo malalo, sehoy anay Jesosy fa ny vavakay dia miakatra any aminao Jesosy. Mankasitraka anao izay tompo ary aoka ny tsy ny sitraponay no tanteraka Jesosy fa ny sitraponao irery ihany dia ataovy izay tianao Andriamanitra, ianao ny mpanjaka, ianao ny tompon-teny farany Jesosy maka ny sitrapona no tanteraka. Mankasitraka izay Jesosy ny amin'ny fotoananay rehetra androany, mankasitraka izay Jesosy ny amin'ny fiaino rehetra androany izay tonga teto Jesosy mankasitraka satria ianao no nitantana anay, mankasitraka ny amin'ny connexion anay, mankasitraka ny amin'ny mpandray anjara rehetrarehetra, mankasitraka Jesosy ny amin'ny pastera izay namelabelatra ny fandaharana Jesosy, mankasitraka satria izy dia omenao hery isan'andro mampisy amin'izao fandaharana izao Jesosy dia mankasitraka tompo atolotra ianao irery ihany Jesosy ny voninahitra Jesosy dia raha atory izay tompo malala raha isaraketo izay dia mino aho fa samina hery, mino aho fa ho tohananao izay, mino aho fa ho atsanganao izay lavo teto Jesosy, mino aho fa ho averinao indray ilay fifaliana ny anatinay tsirairay avy Jesosy dia mankasitraka anao izay fa sambatra izay manana anao Jesosy, sambatra izay Jesosy dia atolotra ianao ny voninahitra tompo hatramin'ny taloka mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, sotra betsaka ny anabavy-iaintsika taorinan'izany tao anatin'izany vavaka. Alleluia, dia mankasitraka anao ihany koa naharitra ny teto hatramin'ny farany. Tapitra ny fandaharantsika, ny fandaharantsika ny tapitra fa eo efa rehefa mampinoira mbola te hitohy aheno anay ianao, aheno an'izao toriteny izao aheno ny hira fiderana, hira fiankopotra, ny hira hitanao mandeha eto ireny dia mandeha amin'ny akiradio ireny www.andramokaizao.com ahafahanao meno an'izany fandaharan'izany. Mandeha andro aman'alina toriteny isaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny folo maraina
amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo ralina raha pitso amin'ny raha taratara anao vanenao ty fandarana ty teo a raha pitso amin'ny folo maraina mandeha ao a ity fandarantsika androany ty dia mahereza misaotra anareo hatrany a ny amin'ny fanohananareo ny antso amin'ny ilay fanampiana ho ataontsika amin'ny sahirana ny Madagasikara ilay groupe Gamaliel izay tarihany amin'ny vady sy reto mpikambana atao anatin'ny groupe Gamaliel dia misaotra antsika rehetra fa tena manohana ny antso nareo dia nefa mbola manentana ihany koa satria ny zavatra ataontsika moa avana tsy ho ataontsika zavatra indray mandeha tsy miverina fa izahantsika tohizana foana io ka dia efa anomboka ny asa amin'ny herinandro ambony itsika izara ny fitaovam-pianarana satria anomboka hitrahatra ny mpianatra amin'ny fafito ambin'ny folo ny volana dia ho zaraintsika mifidy sekoly anankiray zany tsika dia ho tohanantsika ny fitaovam-pianaran'ireo zazy ireo a vity zany satria zao nanaiky fanampy taminay ianao ary tsika koa nanaiky ny toky amin'Andriamanitra dia Andriamanitra ampitombo an'ireo fanampiana vitantsika ireo tahaka ny mofo dimy a sy hazandrano roa teo am-pelantanany ka dia misaotra anao a ianareo izay efa nanao a oneran'i Jesosy avy zato eny ane zany raha ohatra ianao mbola terem-panahy ihany koa mba handray anjara amin'izany fanampiana ny sahirana zany dia mandefa MP amiko ianao ozy ianao hoe kely tsisy kely fa ny fonao a ataovy-ngeza hitahian'Andriamanitra ny fanampiana izay ataonao ary tsy vermainy ireny fa rakitra soany an-danitra ataontsika tahaka ny ataontsika amin'ireo madinika ireo ataontsika ho an'Andriamanitra ka dia samy mahery a raha pitsotsika miona dia faly be nanaka taminareo teto dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ireny ihany a halleloia amen samy hitahian'Andriamanitra daholo dia mahereza aza vela vermaina ny fampiarezana ny raisinao teto androany halleloia amen